saina ny tompo satria n'Andriamanitra isika mbola afaka manompo azy amin'ity takariva ity manompo an Jehova dia hitahiny ranonao sy ny aninao izy hoesorina aminao ny aretina. Misaotra ny ray aman-dreny namela belatra izany fomba fanaovana ny asan'Andriamanitra izany fa tena marina tokoa izany ary ilaina isika manana fahaiza-manao ny amin'ireny asan'Andriamanitra ireny ary dia tena saorana mihitsy koa ny rahalasy anabavy izay miezaka manandratra n'ity Jesosy mamonjy ity. Ny devoly dia mampietry azy ity fa ianao kosa dia miezaka manandratra ny Jesosy ianao ka dia Jesosy koa ny anandratra anao. Amaky teny isika amin'ity ankehitriny ity dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana Exodosy toko faefatra amby roapolo ary ny andininy romby folo. Toy izao ny vakin'ny Exodosy efatra amby roapolo andininy romby folo. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, mekara aty amiko aty an-tendrombohitra ka mitoera aty ary izaho anome anao ny vato fisaka sy ny lalàna ary ny didy izay nosoratako mba azahoanao mampianatra azy ireo. Dia niainga Mosesy sy Joshua mpanompony ary Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitra Andriamanitra. Haleluya. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra toko faharoa ary ny andininy faharoapolo dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Galatiana faharoa toko faharoa andininy roapolo. Vao mbo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony novelona fa Kristy novelona ato anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiay ka nanolotra ny tenany ho ahy. Haleluya. Dia mbola androso amaky teny ihany isika amin'ity ankehitriny ity dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:30 ary ny andininy 7:10 dia mivaky toy izao ny Salamo 5:30 ary ny andininy 7:10. Fa ny amiko ranarary izy ireo dia lamba fisaonana no nitafiko, nampanetry tena ny fanaiko tamin'ny fifadikanao ary nody tao an-tratrako ny fivavako. Haleluya. Vakitsika farany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 2:20 dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao ao amin'ny Isaia toko 1:20. Dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra 7:10. Raha manaiky sy makatoy ianareo dia hihinana ny zavatsoa ny tany. Haleluya. Ireo tenin'Andriamanitra ireo ary ry havana no ifampionona antsika indray amin'ity takariva tolakandro ity. Eto dia miantso anao Andriamanitra
ny antso zay ataon'Andriamanitra aminao dia ny hoe miakara aty amiko aty atendrombohitra. Halleloja. Miantso anao Andriamanitra, miantso anao hivavaka hiakatra ny tendrombohitra masiny ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny Mosesy. Hitan'Andriamanitra fa tsy zaka amin'ny maha-olombelona ny zava-misy, ka dia nandray fanapahan-kevitra Andriamanitra fa isy zavatra be dia be omena amin'ny Mosesy, ka dia niantso amin'ny Mosesy izy hoe mikara ty amiko aty atendrombohitra, mitoera ty, mipetraha ty. Dia rehefa manao an'izany ianao, izaho anome anao vaty fisaka, lalàna, didy, soratako zany mba hanampinanao amin'izao zavatra goavana izay atrehanao eo amin'ny fiainanao izao. Ka isika rehetra izao no Mosesy manompo an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, ka noho izany dia tapa-kevitra indray Andriamanitra fa hiantso anao miakara ao amin'ny tendrombohitra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Aleo mba ataonao aleloha isika ho voninahitra Andriamanitra. Mosesy dia tsy mba nandà, niainga Mosesy sy Josoa-mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao atendrombohitra Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izany ry havana dia tonga aminao ny antson'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny toerana misy ianao, hitan'Andriamanitra ny zava-miafinao amin'ny ara-panahinao, ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao. Hitan'Andriamanitra amin'ny fahalemenao, manana heritreritra androso ianao saingy malemy. Ka noho izany dia vonin'Andriamanitra anome zavatra be dia be anao. Ary raha mety ianao dia hisy fanavozana magaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary raha manaiky ianao dia hotahin'Andriamanitra manokana an' Jesosy mamonjy foibe ankoron-drano. Aleo mba merina anao aleloha isika. Inona moa no antony anaovana izany vavaka sy fanokana tena izany? Ny vavaka sy fanokana tena moa ry havana dia lazaina hoe vavaka sy fifadikanana. Nefa moa rehefa miresaka amin'olona itsika dia ny fomba fanononantsika azy hoe vavaka sy fanokana tena na hoe fanokana tena. Andeha ho aiza ianao, andeha hamonjy fanoloran-tena. Mety zany. Tsara kokoa noho ilay hoe hivavaka sy fadihanana. Ka io vavaka sy fanokana tena io dia fa hatramin'ny ela no nisy tao anatin'ny Baiboly, ary ny mpianatra dia tena nididina mihitsy hoe aza miala Jerosalema, ambara-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo indrindra, mipetrao, mivavà, mifadiana hanina. Ny lioka 4:20 dia milaza ny 9:7. Ary indro mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo aho, fa mitoera eo an-tanànan Jerosalema, mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo indrindra. Zany akory tsy midika hoe mitoera eo dia mipetraha eo, dia mipetraha dia miandry eo, fa azo mipianatra tsara ny tian'Andriamanitra ho tenenina mivavaka sy manoka tena. Andriamanitra zay niantso ny vavaka sy fifadikanana tany amin'ny testamenta taloha, dia isotra an'Andriamanitra fa mbola miantso ny apôstôly sy mpianatra hivavaka sy fadihanana atao amin'ny testamenta vaovao. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola miantso anao, miantso ny Jesosy mamonjy rehetra foibe ankoron-drano hivavaka sy hanoka tena. Ka mirary soa anao zay mba hoendreny ianao ka dia hiainga ianao raha lasa anabavy. Iza ny voninanaiky an'izany antson'Andriamanitra izany. Ka dia misy aza tenin'Andriamanitra hoe zay an'i Kristy Jesosy dia manombo ny nofony, manombo ny nofony
mba amin'ny faniriny ny filany zay olona ny Kristy Jesosy rehetra zany a dia mivavaka izy manoka tena izy tsy hoe anombony nofo aizandray misy potora la dia aza mifantsika sy ny marteau fa anombony nofo kely aloha fa ny tianao tenenina amin'izany a dia nivavaka sy ny fanokana tena tahaka ny nataon'ny Mosesy 40 andro sy 40 alina namirapiratra ny tavan'ny Mosesy. Andriamanitra nampamirapiratra ny tavan'ny Mosesy ane ampamirapiratra ny tavanao indray raha lasana bavy. Tsy mila manao podravy ianao fa afaka sy fifadikana ny tena mahomby sy mandaitra. Mety fesandra bavy tsy mila kikisana aby izy io fa andaotsika hivavaka sy faty aminy. Vonina ve sika zanak'Andriamanitra? Raha mba tianareo mba ho tsara tare ianao sera dia zao vavaka sy fifadikana manaova 4 androny ianao dia makasary aloha ianao aloha manao an'le izy dia rehefa vita le izy dia makasary koa ny ianao fa ho hitanao fa le anankiray voalohany ty hafahafa fa le farany ty ny tena mivoaka tsara satria nahoana misy herin'Andriamanitra miasa ao aminao. Ianao ve mba afaka anao haleloja? Ka eo anatrehantsany zanak'Andriamanitra dia miantso anao Andriamanitra tombontsoa ay lazaina be dia be omanin'Andriamanitra anao indrindra faranao 7 andro zany anao dia tena miteny aminao mihitsy afa tena hifaly anao ravoravo ianao hitrotro fahasoavana ianao hivimbina fahasoavana ianao fahasoavana anampy fahasoavana ho ampiasain'Andriamanitra ianao ho tahin'Andriamanitra ny Jesosy mamonjy manerina Madagasikara. Aleo mba anao aleluia isika amin'izao kehitriny izao. Ka dia teteny aminao aho hoe didy zany raha tena ny Jesosy ianao dia tokony vavaka sy hanoka tena ianao izay mpianatry ny tompo rehetra dia mila manao izay nataon'ny tompony, izay nataon'ny Jesosy tomponao ihany no tokony ataonao. Raha kristianina ianao matitoko faefatra Jesosy mifady haniny 40 andro 40 alina fa mitindray mitoraka ty dia 7 andro no mba hiantson'Andriamanitra anao ka miteny aminao Andriamanitra androany miakara ty amiko aty atendrombohitra. Haleluja. Ka dia maneke anao Andriamanitra avelao kely ao io problème io araka le niteneniko teto hoe ny sasany moa tsy voatonina intsony hoe problème fa dia croglème ndray avelao kely ao ilozy ao io andeotsika ho any atendrombohitra hitady an'Andriamanitra. Mahafinaritra ny le mivavaka sy mifady ihany sady tsy mamely lafo tsy manasa vilia tsy mihetsena tsy manasa lamba mipetraka dia mandohalika dia manandra-tanana dia mivavaka dia mihaino toriteny dia misotro rano dia mirava dia miditra andray dia mivavaka dia mihira ohatra ny any an-danitra raha lasana bavy mihinana zava-tsoa ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ka dia ialao kely io olana io ilozy kely io rotoroto lava io fa Andriamanitra mampiadana anao mivavaka sy fifadikanina. Raha marina zany dia manao haleluja. Fiadanana mihitsy any mivavaka sy fifadikanina zay ny mahatonga an'le vadin'ny olona tsy mivavaka indraindray tezitra ianao dia mampiada tenany sady dia tsy mahatsy velona sady mitaiza mahandro manasa marina tokoa ne zany tena ampiadanan'Andriamanitra ne isika ho amin'ny vavaka sy ny fanokana tena ka ny anjelin'Andriamanitra dia efa eo anoloanao Andriamanitra efa manokatra lalanao anao ny sisa ilaina aminao androany mandraisa fanapaha-kevitra andao hiakatra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay manaiky an'izany dia manao haleluja. Inona daholo moa no mahatonga antsika miditra amin'izany fiakarana ny tendrombohitra maso ny fanatrehan'Andriamanitra izany? Voalohany dia izao mba hanombona ny asan'ny nofo raha lasana bavy. Haleluja.
inofo io a tena daladala mihitsy izy io. Tena manao zavatra tsy mety izy io, tena fahavalo izy io, tena rafila izy io. Inofo io mahatonga ny olona hitsangatsanga, inofo io mahatonga ny olona angalatra, mahatonga ny olona hanao favetavetana, mahatonga ny olona tena hiara mifateseran'Andriamanitra. Ary ny baiboly dia milaza mazava tsara amin'ny Galatianina 5:5 dia efa fantatsika tsara izany miariary ny asan'ny nofo: fitsangatsangana, favetavetana, falotona, fijejejona, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fankalana, fifandirana, adila, fatezerana, fifampiandaniana, fisarahana, fatisondalana amin'ny finoana, fialonana, vonon'olona, famamona, filalaovany ratsy, sy ny sisa nofo daholo ny manao an'izany. Ka noho izany miantso anao Andriamanitra, miakara ty amiko aty tendrombohitra, ho vonoina ny asan'ny nofo rehetra. Mba tianao vonoina ve io asan'ny nofo io ry havana? Zao andao tsika hiakatra, ndao tsika anaiky an'izany antson'Andriamanitra izany, iasan'ny nofo indrindra fa io filany ratsy, fijangajangana, faniriny ratsy, favetavetana. Io ry havana mitondra fandravana io, mitondra fandravana. Raha vao nitoerana anankiray misy fijangajangana, misy fisolosolombady, manaraka eo ny fandravana. Noravana Sodoma sy Gomora, misy falitonao, lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, vehivavy miaraka amin'ny vehivavy. Ary ny zavatra mahamenatra ry havana dia tato ato amin'ny Jesosy mamonjy, misy lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, tsy hitako ron-drano aloha ny hitako, vehivavy miaraka amin'ny vehivavy, mamofady, manao zavatra mamofady, ny fisarapanambadiana, divorce, mamofady, asan'ny nofo daholo izany. Rehefa be dia be amintsika eto no mijangajanga sy manao favetavetana dia rava ty. Fa rehefa isika rehetra izao no mamaly izany antson'Andriamanitra izany, ho resy ny asan'ny nofo rehetra, hisandratra Jesosy mamonjy. Olona folo aza ry havana, hozy Andriamanitra hoe raha misy folo dia tsy horavako ny tanàna. Fa mampalahelo fa na dia folo aza dia tsisy tao Sodoma sy Gomora, efatra ihany no nisy. Ry havanao, raha isika rehetra izao manery tena hiady amin'io filan'ny nofo io, hiakatra ny tendrombohitra masin'Andriamanitra, hanampy antsika Andriamanitra, ho resy io filany ratsy io, ho resy io zavatry ny nofo io. Ary dia tsy lentika ity Jesosy mamonjy ity, fa hiakatra miakatra ty Jesosy mamonjy ity, hitondra fanan'olona maro be any an-danitra ty Jesosy mamonjy ity, satria misy olona be dia be olo masina mandresy ny filany ratsy. Alleloia. Ianao ve mba afaka merina anao alleloia? Ka ianao miakatra ny tendrombohitra masina dia fitahiana ho an'i Jesosy mamonjy. Alleloia. Tsisy atahorana zany ty Jesosy mamonjy ity rehefa be dia be ny olo masina eto. Fa ny mampalahelo raha sanatrika tsy mahita an'le isa tadiavin'Andriamanitra. Jerevana ny anankiray misy kilemany, ny anankiray jerevana koa ny anankiray tsy manao an'izao fa manao an'izao, ny anankiray tsy manao an'izao fa manao, miasa ny asan'ny nofo. Samy tsy tanteraka daholo ray fiangonana, tsy mahagaga raha mandrava Andriamanitra. Fa engany hoe raha mitodika eo aminao ny masin'Andriamanitra, dia ho hitan'Andriamanitra fa ianao ilay lehilahy sy vehivavy mpandresy ny filany nofo. Dia raina Jesosy. Ny tanora dia tena mafy ny adiny tanora. Indraindray koa moa ny ray aman-dreny dia efa manome lalana. Sitrana mba anankiray ihany miaraka amin'ity zanako ity. Aza miovaova amin'ny raha eo anao anaka. Toko fa firy indray no nahitanao an'izay. Dia mena lalana dia mody manao fisehoana tsy fatapantatra. Manome lalana ny mpianatra hiaraka. Efa niseho tany aminao izy dia efa ianao no nanome lalana dia tokony andraikitra ianao.
dia mampalahelo zany zavatra zany, dia fantatra hoe toko fafiry andininy fafiry avitaiza fampianarana avitaiza asany nofo raha lasa anabavy eo vaolana ao atsika vonjeo Jesosy mamonjy miantso anao Andriamanitra, andao hiakatra, andao aringana io asany nofo io. Alleluia. Dia manara ohatra le kizy mpianatra ko efa nahazo lalana ko efa fantatry dadanay nay eo efa fantatry neninay eo sara lazainy fa zanany lahy natsanganao avitaiza dia copie numéro firy. Mampalahelo zany zavatra zany, mampalahelo izany, mahamenatra izany. Engane mba tsisy an'izany eto, engane mba ho mpandresy ny filany nofo rehetra isika zanak'Andriamanitra, ka tsy ho tahaka ny Jona igny ianao mampilentika ny sambo, fa mba ho tahaka ny Paoly apôstôly mamonjy ny sambo. Alleluia. Jona ry havana tena navesatra mihitsy Jona, nampavesatra ny sambo. Ifahotana io ry havana mampavesatra ny asan'Andriamanitra ne hoe mampavesatra. Ary rehefa be dia be koa aza mpino manota sy mpijangajanga eo dia farany ary misy fiatraikany aty amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa izy io, satria misy hery miady. Ary zay mihitsy ny natonga ny ray aman-drenitsika nandroaka zay tsy mety mibebaka, zay tsy mety miala amin'ny fijangajangana, tsy mety mamerina ny tosa dia ndroana. Izy moa ny mpanorona dia afaka nanao an'izany izy satria manimba. Nampilentika ny sambo ny fisiany Jona atao anatin'ny sambo, ka engane mba tsy olona mavesatra entany ianao, fa engane mba olona maivamaivana, ho tena mpampandroso ny asan'Andriamanitra ne ianao, ho tohana ny ianao fa tsy ho vesatra, miantso anao Andriamanitra, miakarany ianao ran'i Jesosy ianao raha lasana bavy. Aleo mba anao aleluia mafy tsika rehetra e. Ka dia zay toerana misy ny filandra azy fijangajangana io dia misy fandringanana. Davida nijangajanga, fandringanana tsy tambo isaina, fonon'olona tsy tambo isaina, fikorotanana. Raha vao ny filandra azy ny tafiditra ao amin'ny tokantrano, miditra ao amin'ny fikorotanana. Na dia Abimeleka aza dia saika nijangajanga tamin'ny vady mpanompon'Andriamanitra. I Abraham nasian'Andriamanitra fikorotanana arety mandringana. Ny olona tamin'ny andron'ny Noa naka vehivavy be dia be, tia vehivavy maro. Voalazany Genesis 20, ketraka Andriamanitra, falotony, fijangajangana, falotony, nandehan'Andriamanitra ho aringako reto izy Andriamanitra. I Noa ihany no mba hita fa olo marina, ny zanaky Noa mba nafetena. Tsy niroso tamin'izany atao hoe filandratsy izany. Eny fa na dia niaina tao anatin'ny firenena mpanota dia nahoany tena ao amin'Andriamanitra, satria nahoana nasoto mivavaka, miray amin'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra, mitoetra eo an-tongotr'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra kosa dia miaina tamin'ny falotony, manara-po amin'ny fahafinaretana, manao fiaina amin'ny biby. Ny biby ny havana tsy malala hoe fijangajangana zany, fa zay sendra hitany eny dia enjehany le akolako, enjehany biby, fiainana biby. Ary indraindray ny fiainany zanak'olombelona dia efa mampatahotra, mihoana kely anaty taxi brosy dia efa mirehatra ny afo. Nefany dia vo io izy vo nione, olona tsy mifankafantatra, andeha Antananarivo Tamatavy, tao anaty taxi brosy tao dia nisy zavatra be dia be nitsiry, nitratran'ilay fampiankinankina tao dia nisy zavatra be dia be nitsiry. Ny asany devoly tsy ampivavaka le frère tsinony, tsy ampivavaka le sœur, tsy maresy ny asany nofo. Jesosy mamonjy fampijangajanga, vita batisa fa olona maloto fiainana, efa elany vavahana fa maloto fitondran-tena. Mampalahelo zany, mampilentika ny sambo izany,
Zany mihitsy no hitomananao androany. Andaotsika tsisy anaiky tratran'izany re zanak'Andriamanitra. Miantso anao ny renay azay ny an-danitra, miakara ty amiko faomena, famasinana, fahadiovana, fandresena. Ka ianao dia zao ty mba ho lavo mandra-pahafaty mandrakizay. Manao haleloia izay tsy te ho lavo mandrakizay. Ka dia manetretena zanak'Andriamanitra fa ho resy tanteraka io, miala amin'io fandringanana io, azo atao mandresana io, azo atao ny manafona an'izany fahotana zany eo amin'ny fiainanao. Andaotsika hiakatra hanombony nofo, ary raha manatanteraka an'izany anao dia Andriamanitra hiasa eo aminao. Izy fiovana mahery vaika mihitsy eo amin'ny fiainanao. Hiasa aminao ny herin'Andriamanitra hamirapiratra ny ara-panahinao. Maninona moa tsika no manao fanokana tena? Io ano fiverenana amin'Andriamanitra. Hoanao zay nahatsapa fa miverin-dalana, tsy vitavitany hoe ty tompo, hoe ty tsara be mivavaka ataonao, tsara mifahatongavanao eto, mafinaritra mifanoloran-tenanao, efa ela angamby anao ny lavitra an'Andriamanitra, naina tao anatin'ny tsy fankatoavana, naina tao anatin'ny fahotana. Tonga eto ianao, faly be zay mahitanao, vavaka ao anao zay, mirary soa anao zay, fa tsy vitavita fotsiny amin'izao io hoe anao rakitra 2,000 fa zao miantso anao Andriamanitra, miakara tendrombohitra mifanokana tena raha lasana bavy. Fa tsy misy fibebana vitavita fotsiny zany, fa tsy maintsy mivavaka sy mifadianina. Ary ny fampianarana dia hoe raha misy olona natao batisa izy ny fadianina 3 andro 4 andro lavo izy, dia zao mila pitombona 2 zany rehefa hiverina amin'Andriamanitra. Raha 4 andro dia mila manao 7 andro izy, raha 3 andro dia mila manao 9 andro izy. Fa tsy vitavita fotsiny hoe anao rakitra ray alina, tsara zany. Fa ny tena ilain'Andriamanitra dia miakara ao amin'Andriamanitra mihitsy anao aloha. Avy aty ozy ny Isaia 1, avy fandahatra mihitsy aloha tsika. Haleloia. Andao ifandahatra ny mena taka ny jiaky ny fahotanao, diovon'io, madio io. Raha lasa nabavy ao, mety miverin-dalana venao, andevotsy ny fahotana venao, voafatotra venao, ho afaka io, fa miakara ao amin'ny Jesosy ianao. Omena famelan-keloka ianao. Izy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny fiverenanao, ary ampifaliana ny lazana aminao, fa overinao aminao indray mifanamasina aiza ao amin'ny tendrombohitra fanatehan'Andriamanitra. Ka zany ny voalazan'ny bokin'ny Joel Riavana any amin'ny pejy 7:7. Dia mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe miverena amiko, tsy hoe miverina fotsiny amin'izao, fa miverina amin'ny vavaka sy ny fifadikana. Ko noho izany ankehitriny noho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikana sy ny fitaomana iny, ary amin'ny fisaonana, ary ny fonareo no triaritriary fa aza amin'ny fitafianareo. Miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo, fa mamindra fotsy miantra izy maro-po, be faharo-po, manenina ny amin'ny loza. Mila miakatra ao amin'Andriamanitra ianao, vavaka sy mifadianina. Zay Andriamanitra vao tena mandray anao, zay Andriamanitra zay vao tena mamela ny elokao. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikana. Haleloia. Dia raina Jesosy riavana malala, ny mponina tany Ninive verina amin'Andriamanitra tamin'ny fifadikana, ny fadianina hatramin'ny saka, fadianina hatramin'ny ganagana sy ny omby rehetra. Bebaka ny olona, samy nandamina amin'ny fiainana, tsisy ninana, tsisy ny sotro, satria nafantatra ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa hiverina amin'Andriamanitra zany tsy vitavita fotsiny zany, fa mila manasazy ny tenanao ianao, mila manafay ny tenanao ianao. Aleo manafay tena amin'ny vavaka sy ny fanokana tena, toy izay fahaizan'Andriamanitra any amin'ny elo.
misy ny riavana ny atao hoe fifadikanana antery fifadikanana antery ohatra le nataony Jona 4 andro 3 andro Jona fifadikana antery tao izy tsy mba rano madio ny sotrony tao fa tena rano manahirana 3 andro tao izy ny teren'Andriamanitra tao ny voatery andro voalohany tao tanatin'ny maiziny tanatin'ny hafanana tanatin'ny fofony tena nampalahelo ary dia rehefa hitan'Andriamanitra fa tena mibebaka izy dia navoaka an'Andriamanitra tamin'ny fandresena izy ry havanao asa miandry an'izany fifadikana antery zany fa manolora teny teny miantso anao Andriamanitra dia oka hiteny tahaka ny Samuel anao hoe mitenena tompo fa vonina iaino anao ny mpanomponao. Halleluja. Samuel dia niteny hoe ity fa miantso aho tokoa ianao. Halleluja. Mba anao tahaka ny Samuel ane ianao androandry ity fa miantso aho ianao. Samuel voalohany 7:9 rehefa niantso azy ohatr'izao Andriamanitra hoe Samuel Samuel ity afa miantso ahy ianao miantso anao Andriamanitra zay tsy mahafantatra ny anaranao fa Jesosy mahafantatra ny anaranao miakara ty amiko oka isika mba tsy ho mafy eritseritsy fa mba tahaka Mosesy mba tena anaiky mba tsy tratra n'izany atao hoe fanokana tena antery zany fa atao vetsitrapo dia tahin'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra. Halleluja. Ka dia aoka ianao tena hiezika ao anatin'izany aza manao tahaka ny Saoly. I Saoly ny ariavana fifadikanana antery 3 andro neny Saoly ilay niova ho Paoly teren'Andriamanitra ary dia sady jamba tsy ninana tsy nisotro asan'ny apôstôly 7:9 mora tadidy zany tena antery tsy afaka nanda tsy isony lay fandavana hoe mbola andeha hiasa mbola andeha ary ato amin'ny baiboly moa dia misy olona miteny hoe mbola napakabady aho ka maninona aloha raha ajanonao izy aloha dia mandeha makany am-piangonana mbola nividy omby aho ka maninona aloha raha ajanonao izy dia mandeha makany am-piangonana mbola mividy tany aho masina ianao ekeo ny fandavako vavaka hafahafa samy mba vavaka atao Andriamanitra masina ianao ekeo ny fandavako mbola nividy omby aho mbola mividy tany aho engane mba tsisy anao vavaka toy izany eto androandro engane mba nery tena tahaka Mosesy tsika ka andamina amin'ny fiainanao oka tsy ianao no alamina nyty fiainany ty fa ianao mandamina azy. Halleluja. Zay mahatonga ny hoe fanokana tena fanolora tena raha iandro fotoana malalaka zany dia tsisy rehefa maty aho zay vao malalaka le matory ambony fandrina le mangatsika be le manao jeriatrika matory iny vao malalaka fa raha mbola velona riavana tsy maintsy misy ny asa tsy maintsy misy ny andraikitra fa anjaranao mandamina amin'ny fiainanao avelao Andriamanitra hitay anao avelao Andriamanitra nafaka anao avelao Andriamanitra nome famelan-keloko anao avelao Andriamanitra hanome fanamasina ho anao. Halleluja. Mba tianao ve fenona amin'ny fanamasina zanak'Andriamanitra mahafinaritra amin'ny fanamasina samba tsika manana amin'ny fanamasina misy ny olona riavana dia te handray fanamasina fa tsy te hifadianina tahaka ny voalaza ny asan'ny apôstôly 5 lehilahy anankiray Simeona rehefa nahita ny olona nandray fanamasina le olona ne nivavaka le olona ne nanamboatra amin'ny fiainany le olona ne mifady aniny fa ny anazy vola andray ny nampiasainy mba omeo an'izany fahefana zany
be dizy tamin'izay fotoan'izay. Everinao fa azo fitim-bola ve za amin'ny fanamasina izany? Enga aoko very miaraka amin'ny vola. Ratsy be ny ravana zany tena teny mafy natao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany e. Ka na dia izany aza dia mibeba ihany ianao, sa mba ho azonao zany. Ry havanao, aza mandeha amin'ny lalan'ny olona sasany izay tia azo fanamasina fa zavatra hafa indray ny hitadiavana amin'ny fanamasina. Tsy amin'ny alalan'ny fanombona ny nofo, fanombona ny filano, fa amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana sy fandizana maro samihafa, amin'ny alalan'ny ositra maro samihafa sy ny tondratondraka rano maro samihafa. Dia lasa tsy fanamasina miditra fa fanahy hafahafa. Tsekesika hiditra atao amin'i Jesosy mamonjy izany fanahy hafahafa zany ry havana malalo. Ka noho izany aoka hanaraka ny lalana masaka hatramin'ny ela ianao, miakara ao amin'Andriamanitra ianao, ho fenoina fanamasina ianao. Ka tsy ho fanamasina lapozia ane amin'ny Pentecoste-anao, tsy Pentecoste lapozia. Samy mitondra lapozia dia briquet. Ary atao amin'izay isa ireo telo samy mandrehatra. Ny sasany misy manana lapozia ngeza be ohatra zany, ohatra ny tanana ny teneniko. Ry havanao, engane mba tsy ho Pentecoste lapozia ny Pentecoste anao. Ranabavy eo mba tsy Pentecoste lapozia. Rahalahy mpitorotena kalamanjano, mpampianatra sekolalady, mpiteny zava-maneno, zany lapozia zany tsofina fotsiny zany dia maty. Rehefa afaka adiny roa dia lany. Fa engane ilay fanahy masina izay ho arotsak'Andriamanitra aminao, dia ilay fanahy mahery, dia ilay fanahy famasinana, dia ilay fanahy fahasoavana hitoetra ao anatinao mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra. Ilay fanahy masina hibatan'i Jesosy mamonjy miakatra amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny Jesosy mamonjy. Jesosy mamonjy tsy milentika, miakatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho izany miakara ty amiko atendrombohitra anao, miantso anao Jesosy, miantso anao Andriamanitra, miantso anao amin'ny fanamasina. Ry havana, oka anao mba tena hanetry tena, fa zay manetry tena ho asandratr'Andriamanitra. Raha mandinika ny Baiboly tsika ry havana, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana fanombona ny nofo, zany no iritsahan'ny fanamasina izany. Kornelia mianakavy mivavaka, fady anina, nanombo ny nofo. Tonga ny anjelin'Andriamanitra, ampanalao Simona Petera, ilaza teny aminao, natao ny toriteny, rotsaka amin'ny fanamasina. Aleluia. Engane rehefa atao ny toriteny, rotsaka aminao any amin'ny fanamasina. Aleluia. Satria ilay fanamasina dia efa ao anatinao, fa ny mpanompon'Andriamanitra mandehatra n'izany amin'ny briquet fotsiny. Ny mpanompon'Andriamanitra voarehatra, tonga dia mirehatra amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ka dia andao hiakatsika zanak'Andriamanitra, andao tsika tena hanetry tena eo amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao. Ho avy ny Pentecoste, ary fotoan-dehibe izay fankalazana amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny voalam-bokatry ny lanitra. Ny Pentecoste tamin'ny andro fahiny dia fanolorana amin'ny voalam-bokatry ny tany. Ny olombelona manolotry ny voalam-bokatry ny tany, Andriamanitra manokatry ny voalam-bokatry ny lanitra. Zay dia mirary soa anao, mbo Pentecoste mahafinaritra ho anao ane. Ity Pentecoste 19 ity, ary tsy ho adinonao miandram-pialanao ety ambonin'ny tany. Fotoana iray izay tena menonanao amin'ny hery. Ka noho izany dia miantso anao Andriamanitra ry havana, miantso anao izy, dia amenanao amin'ny fanamasin'Andriamanitra. Ny apôstôly dia mivavaka 10 andro, nitarainy mivavaka. Jesosy mihitsy no miteny hoe aza miala ao Jerosalema ao, mivavao, atranao ny dahoalon'ny zavatra rehetra. Nankatoy izy ireo miakatra amin'ny efitrano ambony, vavaka, nitady an'Andriamanitra. Saotra an'Andriamanitra fa marina ilay tenin'Andriamanitra hoe
mpamaso zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Aleloia. Anao aleloia isika amin'izao kehitriny zao. Faraparany ry havana, araka ny vaky tenitsika teo dia mazava tsara ny Salamo 5:30 ary ny 3:30 dia ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:30 ny 3:30 fa ny amiko raha narary izy ireo lamba fisaonana no notafiko, nampanetsy tena ny fanaiko tamin'ny fifadikanao ary no tao atratrako ny fivavako. Raha narary izy ireo, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, raha narary izy ireo lamba fisaonana no notafiko, nampanetsy tena ny fanaiko tamin'ny fifadikanao. Ry havanao, raha tsapanao fa misy aretina eo amin'ny ara-pananao, miakara ho atendrim-bohitra anao androany zao. Aretina ene io tsy manam-pasahina amin'ny toriteny akalamanjana io aretina malemy, tsy afaka mitsangana, tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra. Ka ny fiangonana ne mikorotana ao amin'ny baiboly ne tsisy tenin'Andriamanitra hoe mitory filazantsara rehefa milamina amin'ny fiangonana. Tsy mbola hitako ato mihitsy hoe mitory filazantsara rehefa milamina, fa raha vao mikorotana dia ajanona. Fa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny mitory tena, aza mena tsara lasana bavy eo, ataovy maresaka sy mitabataba eny ankalamanjana ny anaran'i Jesosy. Tsy mipivarotra ihany no mitabataba eny ankalamanjana, tsy mpanao hira gasy, mpanao mazy, tsy nitabataba n'izao tontolo izao, fa velao hitabataba eny ankalamanjana ny voninahitry ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ianao ve mba afaka anao aleloia? Raha miakatra ao amin'Andriamanitra ianao dia izao, ho sitanina ianao raha lasa anabavy ao, ho sitanina io fanahinao io, ho tonga lehilahy mahery ianao, ho tonga vehivavy mahery ianao, mpitory teny malaza ianao, azo fanan'olona marobe ianao, rehefa tonga ny an-danitra ianao, izy zanak'Andriamanitra marobe manaraka anao. Ary dia izy valisoa men'Andriamanitra anao. Ka noho izany, raha sapanao fa misy aretina eo amin'ny ara-pananao, eny fa na dia ao amin'ny tokantranonao koa, mety misy aretina ve ao amin'ny tokantranonao. Ny mpanao salamo ny ry havana nahita aretina cancer, aretina mafy, tsy nijerijery fotsiny amin'izao, fa naneritry tena niakatra ny tendrombohitra masina, vavaka, fadianina. Fa misy olona na dia mahita fa misy aretina ao amin'ny tokantranao, dia tsy vonina hivavaka zany, tsy vonina hifadianina zany, mandeha amin'ny ara-nofo, mandeha amin'ny herin'ny tena, mandeha amin'ny herin'ny sainy. Tsy ry havana malala, andramo indray ity ilana anankiray ity, dia anafaka io aretina amin'ny tokantranonao io Andriamanitra, fa miantso anao Jesosy, miakara ao amin'ny Jesosy any tendrombohitra, ho sitana io amin'ny anaran'i Jesosy, ho sitana amin'ny fiainanao, ho sitana ny aretinao. Aleloia. Aretina ny ry havana io mitrosa fotsim-bary io aretina ny io ry havana io fahasaranana adyko mangotraka, tsy mety mandresy io tsy mety mandresy mihitsy, ho jere-potsiny ve izy io, tsy ry havana malala. Ka netsy tena ianao, andaotsika hiakatra, miantso anao Jesosy, tia anao Jesosy, anao fagagana aminao Jesosy, ary na dia marary ara-nofo azy ianao, miakara ry havanao, fa Jesosy Kristy no tsy miova ho malitsy ny ary mandrakizay. Andriamanitra nanasitrana ny sasany, anasitrana anao izy. Aleloia. Mety tratra ny areti-po araka ny voalazany ray aman-dreny, aretina ny amin'ny aty, aretina tsy azo sitranina, efa nandehanana tary, ry havanao, miantso anao ny rainao izay any an-danitra, miakara ty amiko ty tendrombohitra, fa Andriamanitra nasitrana anao. Ary raha manaiky ianao dia ho sanina ty Jesosy mamonjy ity. Aleloia. Ho sanatra Andriamanitra ty Jesosy mamonjy ity. Aleloia. Ka amin'ity kehitriny ity dia izao andao hivavaka isika. Aleloia. Iza ny vonina hiakatra amin'izao kehitriny izao, efa miandry anao ny valim-pity ao amin'ny Jesosy. Aleloia. Miandry anao ny fanomesa-tso, miandry anao ny valim-pity, miandry anao ny famelan-keloko, miandry anao ny fanasitranana. Io asan'ny nofo io dia ho le vonina tanteraka io, ho resy tanteraka io, olona hafa mihitsy anao, feno fanamasina ianao. Aleloia.
manao fatahaka ny Samuel, ity afa miantso ahy ianao Andriamanitro, ity afa miantso ahy ianao Andriamanitro. Enganemba isy Mosesy be dia be eto, enganemba isy Samuel be dia be eto, ho asandatra Andriamanitra ianao, ho tahina Andriamanitra ianao. Raha kely ny fiandohanao, ho lehibe ny fiafaranao. Raha resy matetika ianao, ho mpandresy ianao. Sy teo mpandresy daoka izy hitsangana anao. Aleloia amin'izao ankehitriny izao. Aleo mba anao aleloia mafy be tsika voninahitra Andriamanitra. Aza-pidinina intsony ny tananao, samy miantsoantso, samy